Faly ndray mahita antsika rehetrarehetra amin'ity androany itya manona fedanany tompo amintsika. Faly ihany koa mifandray amin'ireo izay rehetra manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra. Salama ve tsika? Vonina ihany afatry ny tompo ve tsika androany? Za no itory fa mino fa amin'izay ambarako dia misy anjara ho anao. Matoa ianao afaka mahita, matoa ianao afaka mandrea, dia mino an'izany amin'ny foko rehetra fa hikasika anao indray ny tompo androany. Lazao kely namanao manantena fikasika anao ny tompo androany. Amen. Ambokony eo bolana fahaefatra ao misy teny tahaka izao hoe anaka tandremo ny teniko. Atongo lany ny sofinao ien'ny filazako. Zavela iala io masonao izy faraketo ponao fainao amin'ny mazo azy izy ary famelomelomana ho an'ny nofiny rehetra. Maninona zany ny averina amintsika foana satria isika dia tokony hanongilana ny sofintsika. Misy asa kelyntsika zany ao anatin'ilay izy aloha hoe te hiaino an'Andriamanitra dia mintsy manantena fa ao anatin'izany dia hikasika anao ny tompo. Ary sika maki teny Koritianina faharoa toko fahaefatra dia Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahaefatra dia vakitsika ny andin'ny fafito. Aminaran'i Jesosy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay. Mba ho an'Andriamanitra no alehiben'ny hery fa tsy avy aminay. Vogeza manodidina izahay nefa tsy tery. Verevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba seho amin'ny tena anay koa ny fiainan'ny Jesosy. Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo dia andeha vakitsika ny andin'ny dimy ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Rasoloha ataontsika fahaefatra ambin'ny folo. Indro efa fanotelony izao no vonina ankaty aminareo aho nefa tsy avakitratra anareo fa tsy ho fanananareo ny tedaviko fa ianareo. Fa tsy ny zanaka no tokony hiary ho an'ny ray aman-dreniny fa ny ray aman-dreniny no tokony hiary ho an'ny zanany. Ka noho izany zaho dia faly indrindra andany dia ho laniana asoa ny fanahinareo na dia araky ny fitombony fitiavako anareo azy no hienany ny fitiavanareo ahy kosa. Kanefa na dia izany azy za tsy navakitratra anareo fa nanao saina hono aho dia nahazo anareo amin'ny fiendrena. Moa izay nirahako tany aminareo fa nisy nanaovako anareo ho vola amin'ny mankarena. Hatreo. Ireo tenin'ny apôstôly Paoly ireo no ifampiresantsika anio fampitohy izy ireo, fandray izy ireo. Ny teny voalohany izay anorenantsika ny atao hoe lohateny dia ilay Koritianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo, Koritianina faharoa toko fahaefatra teo hoe manana an'izao rakitra izao ao anaty vilany tany izahay. Izay zany lohateny, rakitra ao anaty vilany tany. Inona tsara? Rakitra anaty vilany tany. Dia na dia mbola tsy azonao ary ilay resaka dia lazao kely namanao hoe manana vilany tany ianao hoe.
mbola tsy azo aloha vilany tany amin'ny ahoanandray ary ty resaky pastery ty moa zany fa zay lazain'ny apôstôly Paoly hoe manana rakitra izahay ao anaty vilany tany, manana rakitra izahay anaty vilany tany. Tanao misy karazany moa zany boatin-drakitra, misy le vide, misy tsy fantatro nareo fa tsy haiko mbola misy ve izy amin'izao fotoana izao le tavy, mbola misy izy zao. Dia reny le rakitra ao anaty vilany tany, misy zavatra tafapiditra ao anatiny ao. Ity le vilany tany dia nasiana zavatra tao, nasiana zavatra tao, nasiana zavatra tao, nasiana zavatra zao. Dia zao ny système an'izy io. Ny olombelona moa fetsifetsy ivitanany pain sépilé le izy dia sotomony rehefa tiampitiampiny any am-paosy, skiry moramora le izy, efa azonareo fandehan-javatra. Fa tsy zay ny système an'izy iny. Fa système an'le vilany tany dia zao mandrotsaka ao ianao, mandrotsaka ao ianao, mandrotsaka ao ianao, dia rehefa tapitra, ohatra zany zao hoe zarinao an'izay ny zanakao, dia rehefa tapitra ny herintaona dia vakiana le vilany tany, dia azo amin'izay le zavatra zay ao anatiny. Azonareo? Azo le zavatra ao anatiny. Fa rehefa mbola tsy vakiana le izy dia sy indray ny azonao na sikirinao amin'ny pain sépilé ary le fandehan-javatra zany. Fa rehefa vakiana le izy dia azonao daholo le ao anatiny. Dia ohatran'izay ty sary aseho amin'ny Paoly ty hoe izahay dia manana rakitra ao anaty vilany tany. Inona le vilany tany zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo? Ny vilany tany dia tsy iza fa ity tenantsika ity. Fantatritsika tsara ny Genesis 2 milaza fa tany namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Vovon-tany nangalany azy dia nofofony ny fofinaina avy teo amin'ny vavorony dia lasa olombelona le izy. Isika tsirairay avy ireo rehefa nandray ny famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy, rehefa nandray sy nahazo ny asan'i Kristy tao anatin'ny fotsika, dia tafiditra amin'ny atao hoe fahateraham-baovao marina tokoa, dia manana rakitra ao anaty vilany tany. Raha ohatra mbola ho zao tontolo zao fotsiny tsika, raha olombelona tsotra amin'izao tsika dia vilany tany fotsiny fa tsy misy rakitra ao anatiny. Azonao ve hatreo aloha? Fa rehefa nateraka indray ny olona dia misy zavatra tsara be dia be napetraka Andriamanitra ao anatiny. Ary le zavatra tsara dia ozy izy ny ambaran'ny Galatiana 5:22 hoe nivokatra ny fanakosy dia mitanisa zavatra be dia be eo izy. Dia ozy ny apôstôly Paoly atao amin'ny bokin'le Toriteny 2:4 ny vakitsika teo hoe le rakitra ao anaty vilany tany dia mitondra fahafatesan'i Jesosy, mba ho hita eo amin'ny mba ho aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Inona zany ao anatin'le vilany tany rehefa nateraka indray ny olona? Fiainan'i Jesosy. Mahafaly anao ve zany aloha? Misy fiainan'i Jesosy ato. Azonao? Misy fiainan'i Jesosy ato. Misy fahaveloman'i Jesosy ao. Misy toetran'i Kristy ao anatiko ao. Misy fitiavan'i Kristy ao anatiko ao. Misy fiadanan'i Kristy ao anatiko ao. Misy fifalian'i Kristy ao anatiko ao. Misy fihevitry Kristy ao anatiko ao. Misy ny momban'i Kristy rehetra. Ozy izy Petera ny laza, efa nomenantsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana mba amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Inona koa zany ny ao? Toe-panahy. Lay rakitra izay napetraka Andriamanitra izasy ianao zany le vilany tany, dia Andriamanitra le mandatsaka an'le voly ao anatin'le izy. Azonareo le izy? Zasy ianao le vilany tany dia Andriamanitra no mandatsaka an'le voly ao anatin'le vilany tany, mandatsaka an'le rakitra rehetrarehetra ao anatin'ilay vilany tany. Rehefa nalatsany ao iny rakitra iny dia zao amin'izay ny système, tsy mivoaka le rakitra raha tsy maninona vakiana le vilany tany. Ilay tsy zakatsika iny efa gatsisy fomba hafa mihitsy. Fa le afatra ve zany tsy mba misy mihitsy ny hoe zao na amboary. Misy olona ndray manao an'izay hoe eto ambavaka pastery, ohatra zany zao le izy hoe za mbola masika be fa tena misy devoly fasiana mihitsy ny angamba atao. Dia tonga ndray ny anabavy, pastery za tsy mety afaka an'le fimenomenomana mihitsy. Fa memenona foana fa mila fametratanana avy aminareo mpanompo lehibe mihitsy ny angamba. Avy aminareo voahiraka Andriamanitra nefa amin'io le pastera koa tsy ambarany amin'ny olona fa mba manany azy koa izy. Tsy lazalazay koa izy pastera. Manjary miaina en considération
hoe kay pastera mitovy aminay ihany kay mitovy antsika ozy le pira rezay ohatra nylay any za fa zao fandeha le izy raha lasana bavy ao anatin'le tantara manana an'izao rakitra zao anaty vilany-tany ny fiarahana amin'Andriamanitra ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay ny famonjena raisinao fa ny famoahana ny vokatra ny fiarahana amin'ny Kristy ianao mihitsy mila manolo tena ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny ambokiny Lioka 7:7 raha misy ta hanaraka ozy Jesosy tsy ho an'ny olona rehetra le afatra fa ho an'izay te hanaraka azy dia tsy maintsy mandany tenany izy dia mitondra ny azo fijaliana zay le atao hoe vakina lay boatin-drakitra raha misy te hamoaka n'lay rakitra raha tian'lay olona ny hamoaka n'lay rakitra narotsak'Andriamanitra tao anatiny dia tsy maintsy mandany tenany izy dia mitondra ny azo fijaliana tsy maintsy miala amin'ny fitediavana profit tombotsoa valipiti fahasoavana zavatra tsara rehetrarehetra izay ao amin'Andriamanitra ary zay le afatra tsy ao amin'Andriamanitra moa zany fa zay eto amin'ny fiainana ary zay le zavatra lazain'ny Paoly atao amin'ny Koritiana 4:12 zaho izy afaka mahazo tombontsoa ny aminareo fa za manolotra ny tenako ho tahaka n'ilay boatin-drakitra izay ho vakina za manolotra ny tenako ho andany sy ho lanina mba hahasoa ny fanahy nareo fa ny ray aman-dreny ny tokony hiaro ho an'ny zanaka fa tsy ny zanaka ny tokony hiary ho an'ny ray aman-dreny ny fahavokarana raha lasana bavy ao amin'ny tontolo ara-panahy dia tsy ho an'ny olona mbola te hitady tombotsoa ho an'ny tenany tsy ho an'ny olona izay mbola te hitady zay afaly azy mandrakariva zay apety ny fiainany mandrakariva dia mitondra sujet de prière isaky mihetsika amboarindray le ohatran'izao Andriamanitra ataovindray le ohatran'izao ataovy amin'ny fiainako le ohatran'izao karakarao le ohatran'izao fa ho an'ny olona izay manolotra amin'ny fiainany hoe ity aho Jesosy raha mila vakina le vilany-tany ampivoaka n'lay rakitra tsara izay napetraka ao atao anatiko ity ilay vilany-tany fatolotro anao zay ty tantarain'ny Paoly ity arakaraky ny tombony ny fitiavako anareo dia mampiena ny fitiavanareo aho kosa fa zaho tsy mampihemitra zany fa izaho tsy makivy ahy zany fa izaho mbola nolotra ny tenako foana andany sy ho lanina mba hasoa ny fanahinareo na hitombo ny fitiavanareo ahy na tsy hitombo fitiavanareo ahy zay le vilany-tany atolotra ho vakina voakeja manodidina izahay fa tsy tery ferhevitra izahay fa tsy mamoy fo tsy miabandonina izahay tsy mialandarana izahay na dia voakeja manodidina ary fa mbola manolotra ny tenanay foana zahay izay velona ozy izy dia atolotra mandrakariva ho amin'ny fahafatesana ho an'ny Kristy Jesosy mba ho hita eto amin'ny tenanay mety maty ihany koa ny fahavelomany Jesosy ny tsy ambaratelo fahavokarana ho an'Andriamanitra ny tsy ambaratelo fivoahan'ilay rakitra tsara ao anatintsika la izy efa ao fa tsy mivoaka io raha tsy vakina amin'ny vilany-tany enjana efa ao le izy dia averiko eto tsy délivrance ny famoahana azy tsy vavaka spesial ny famoahana azy tsy devoly no miazona an'le izy tsy hivoaka tsy devoly fahatezerana tsy devoly fahasosorana tsy devoly menomenona fa zasenao mila manolotra ny tenantsika ity aho Jesosy avoay le rakitra napetraka ao atao anatiko avoay le tianao ho avoakako avoay fa za vonona mba andany sy ho lanina asony maro le izy tsy ampatonga ako tena zay aho zany tena mba zany tena ohatran'izao ohatran'izao zany tena ampiseho ohatran'izao zany tena mba modely ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra fa za te asoa anareo za te atsara anareo za te ampitombo anareo tsy fantatro fa tokony mba nepotsika zany rehefa nandray ny fitiavan'i Kristy tsika mba te avokatra ho an'ny hafa ihany koa amen fa tsy hoe za rery foana zay nitenenako anao hoe le afatra tsy afaka mihitsy ho any amin'ny olona izay mbola mijery ny tenany zay mahatonga ny fototry ny filazantsara hoe amin'ny fotoana ianao tafahoana amin'i Jesosy Kristy miova amin'izay ny fijerinao rehetrarehetra tamin'ny fotoana Zakaios tafahoana tamin'i Jesosy tsy ny tenany intsony izay tonga rehetra nanatona an'i Jesosy dia ny tenany daholo Andriamanitra Jesosy eo
le anina koatran'izao tsy metimety Jesosy eo le anina kotakan'zary tsy metimety Jesosy eo ny zanako vavy marary Jesosy eo ny anina koatran'izao ity mba amboary tonga mony anankiray de laza Jesosy eo mba lazao ny rahalako izara lova amiko izy Jesosy ny laza fa izany nanendry aho mpitsaran'izay adinareo ady lova any tsisy idirako zany zany hoe mbola centré mivy eo amin'ny tenany za te hizara aminao amin'ity androandroany ity fa ny antom-pisitsika rehefa nandray ny fitiavan'i Kristy de asoa ny hafa amen asoa ny hafa asoa ny manodidina antsika asoa ny vady ao an-trano fara zany toe-pomiainga ao anatintsika manomboka misy ady efa mihena faravakely indrindra na tsy foana ary komba moa ve amin'ny ampivady ho foana misy foana io na dia aty aminay mpitandrina ary misy zany fa mihena le izy satria manino manomboka hita amin'izay le rakitry Kristy ao anatinao fa rehefa tsy manolotra ny tenanao ianao dia ny tenanao foana no miseho dia ny toetra ranofontsika no miseho averiko eto foana le resaka ny fifadikana tsy mampivoaka ny rakitra ao anaty fifadikana dia mampahory an'ity vatanyity fotsiny mahatonga nonona mahatonga vavoninao mihena sy sisa rehetrarehetra tsy ratsy zany tsara zany ilaintsika manana fitokanana mivavaka ilaintsika manana fitokanana miaino an'Andriamanitra ilaintsika manao alim-bavaka miaraka mihitsy tena manokana mihitsy hoe sakrifieko anao Andriamanitra ty fotoana ity mba te iona aminao mba te hanana fionana aminao mba te hanana fotoana misimisy kokoa mihoatra n'ole adiny roa any am-piangonana fa zany tsy mampivoaka ny rakitra tsara ao anatintsika tsy mampivoaka zany matoa amin'ny teny an'izany dia ny aina an'izany fantatro zany efa ny ainako daholo zay karazana tentativa sy fanandramana rehetrarehetra hoe ahoana ny ahatonga antsika tena mba mahita an'le izy mihitsy ianao zahay manana ny sain Kristy manahafa ianareo tahaka ny afako an'i Kristy jerenao anefa le Kristy jerenao ny tenanao ohatra mbola tsy mitovy ohatrany tsy mivoaka le sary ohatrany anaky zany dia tedavina daholo ny moyen rehetra androany ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika fa manana an'izao rakitra izao anaty vilany-tany izay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery voageza manodidina rehefa mijery mihitsy any tantaran'ny Paoly tena izy tena tsy voatery izy anaraka an'ireo zavatra ny ainany rehetrarehetra io tena tsy voatery izy anaiky fahoriana tsy voatery izy anao sakrifisy tsy voatery mihitsy izy telo taona angarangidina ho an'i Efesosy dia ampianatra olona izay isy amitaka rehefa avy eo sarotra be nge zany zavatra zany sarotra be zany za ampianatra anareo nefa fantatro ianareo fa hinan-kinam-poana rehefa avy eo vao miainga dia efa marary ny fo any anaty mandinika an'le rahalahy ianao moa zany zao eritrereto nge eo amin'ny toeran'i Jesosy miaraka eo izy 12 lahy dia ianao mahita ny Jodasy dia fantatrao tsara mihitsiny ny fandeha senario rehetrarehetra fa itiranamana atao i Jodasy zany koa mbola tsy azo ferana koa fa mety manilanila 18 amin'ny Jesosy 18 moa fitesa 19 ay 18 le arianana manilanila 19 tamin'i Jesosy teo Jodasy mamilamila zavatra eo hitanao ohatrantsika le mijery olona dia le maso tonga dia milaza zavatra be eo motiany eo fantatro fa zao fa tena eritrereto eo anatrehan'izany zavatra zany fa ny anem-pony Jesosy tsy miova mihitsy mahita an'le zavatra mitranga dia ohatran'izay ihany koa fiainan'ny apôstôly Paoly fatany fa ny fahavokarana dia ao anatin'ilay voageja manodidina fa amin'ny fotoana ozy izy Paoly milamina be fotsiny amin'izao ny fiainako izay mantsy nytedavintsika reo ahoana ny ampilamina ny fiainanay ahoana ny ampitsatra ny problemanay ahoana ny ampatonga ny fidiram-bolanay mba miditra tsara mba milamina tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra mba mahatsangana trano izay ho voninahitra Andriamanitra mba ho hitan'ny olona fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy mahatrangana trano tsy zany ny voan'ilay rakitra fa ny rakitra dia amin'ny alalan'ny fifehezana atsika sy ny sitrapontsika amin'ny alalan'ny fifehezana n'ilay ego atsika
le mahainao anao le mibotsobotsona ao anatinao iny le ozatra amin'io zarara misy afa fibotsbotsonana be debe ao anaty ao le miteny tsy fantatrao ngaza ozy Andriamanitra fantatro mihitsy ianao ary mila gejaina manodidina ianao mba hivoaka lay zavatra tsara ao anatinao fa nanisy zavatra tsara ao anatinao ao anatinay nanisy zavatra tsara ao anatinay Andriamanitra ary mbola tsy mitsahatra amin'ny fita izany fa mbola atao foana mbola karakaraina foana na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona misy fotoana reraka efa nitantaraiko teto nanomboka l'école de ministère io efa natomboka le izy ny asako efa be dehibe mbola tratra amin'ny problema ihany koa izy ary resaka tamin'ny tompo hoe tompo afatao moa zany tsy maintsy misy moa zany zavatra ohatran'izao zany efa tsy isy fotoana tsony mbola sainao mikarakara problema ny miresaka asa indray tokony mba ianao mandamina zany ohatrany hoe mba te hiseho amin'Andriamanitra zany hitanao ohatra le mpiasa miasa mafy reny or patron tena mbo asy fieverana le izy fa zangy efa za daholo manao ny zavatra rehetrarehetra za zo tokony ampitombonao karamako zany re mbola nateranao problema hafa ndray voageza manodidina izay satria maniny misy rakitra tsara ao anatinay ao navelan'ny Paoly mihitsy hoe za tsy akatombony aminareo zany za ozy izy Paoly manana zo za manana zo aso aka zavatsoa aminareo satria izahay dia manome zavatsoa ara-panahinareo nareo tokony mba hameanay zavatsoa ranofo fa zao zay tsy afakitratra anareo satria manino ny tenanay dia mila voageja manodidina ka tsy tery ny tenanay zay misy an'lay rakitra tsara sy soa indrindra avy amin'Andriamanitra dia mila voaka zany inona zavatra tiako afarana aminao amin'izao fotoan'andro androany izao zay andalovanao zao aza mitsoka problema azao kely namanao aza mitsoka problema aza mitsoka problema rehefa misy ny olana resa amin'ny tompotompo ity le vilany taninao raha misy zavatra tianao avoaka atao anatiko alao hivoaka fa tsy manino ty le vilany tany atao anatiko misy rakitra tsara atao anatiko misy fitiavan'i Kristy ary amin'ny alalan'ny fanolorako tena tahaka izao amin'ny alalan'ny fanekeko ny fitondran'Andriamanitra eo le ivony le resaka raha lasa anabavy isika zanak'Andriamanitra isika mila manana antoko aloha voalohany indrindra hoe tena ny Kristy rehefa tena ny Kristy ianao tsy manana fahefana aminao ny devoly mety afaka mitondra zavatra eo anatrehako ny devoly fa matoa izy afaka mitondra zavatra eo anatrehako Andriamanitra mamela azy an'izany reha za manana zo raha ohatra hoe misy loka na misy manambaka za manana zo mandeha hitory azy azon'olombelona tsotra be zany ka rehefa misy manao an'izany fa mihoatra lavitra n'olona izoma olombelona za ihany koa fantatro fa matoa misy olona velan'Andriamanitra tafiditra ao anatin'ny fiainako Andriamanitra mamely zany dia za manolotra ny tenako fotsiny hoe ity aho lay vilany taninao misy rakitra tianao avoaka alefaso tompo sa tsika avy manao zany defi zany hoe alefaso tompo fa ny akamaroam-potoana le frein ihany ny tena tiantsika alefa hoe asy hoanina ihany Jesosy tena mbo asy fieverana ihany le fiainanay zanak'olombelona zay moa le hira teo ny fiainanay zanak'olombelona le fiainanay zanak'olombelona efa sady foy mbola ohatra zao foana fa tsy afaky ny ahita fiadanam-po mihitsy ianao raha vao tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra anao tsy afaky ny ahita ianao raha vao tsy vilany tany zay miferana amin'Andriamanitra manaiky ho vilany tany ty ao vilany taninao Jesosy rehefa misy tianao avoaka zany misy fotoana indray ianao tianao apiditra ampidiriny zany vakina le vilany tany dia mivoaka ny zavatsoa ao anatiny zany ny tantaran'io apôstôly Paoly io manaiky ridrindrindra rehefa tsy amin'ny voalohany aloha zavako kely izy fa ndreo misy tsy mahazo hoe asiko tsindropeo kely le resaka teo hoe tsika manana zo fa tsy hoe marary ianao dia tonga dia zay to zay mitranga rehetra ekeko Jesosy marary kibo ekeko Jesosy ekeko avoay ilay rakitra tsara tsy voatery izay raha zay mantsy mifandehany tsy hivavaka tsontsika fa dia ekentsika daholo zany zay tonga rehetrarehetra tsy tanteraka indray ilay hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitra indray tsy tanteraka indray le hoe fiasa mivavaky marina dia mahery indrindra tsy tanteraka indray le hoe angatao zay tianareo rehefa miray amiko ianareo
fa ahoana ny systema, ahoana ny fandehala izy, aiza mifetra fanekena ny fiarahana amin'Andriamanitra, dia aiza le tokony angataka amin'ny fotoana inona ny tokony hitsahatra angataka, mangatalo. Mangatalo. Marary ianao miresamy tompo, ampiasao finoana. Za ny natao foko any misy fotoana miresaka amin'Andriamanitra mihitsy, za zany efa elaela tsy nahita miracle. Za zany efa elaela tsy nahita, dia omen'ny tompo tokoa. Nampandalova zavatra kely. Dia lasa amin'izay, ndao ary ianao fasafasy. Rehefa vita izay zavatra iray, vita le fametrahan-tanana, vita le fitondranam-bavaka, matitra ny zanakao, hoeto am-bavaka izy. Amen. Hianatra ny zanakao, tsy mety tafiditra ao anatin'ny sainy mihitsy ny le zavatra. Ary ny ankizy magaga mihitsy, matematika ezahanao averiny indroapolo, indroanjato, tsy mety tafiditra fa vao mahita le debug izy fatany daholo. Tiany. Mbola tsy ny an'le manao sary ary gaga mihitsy ianao tsy mahita an'izan'izy izy eo fa dia vitany en détail ny sarin'io saka io. Dia sarin'le olona manao menamena misy tasitasy maintimainty, vitany soma tsara hoe eto avy misy an'le tasy. Ohatra zao mipozy le akanjo sy ny didiny. Ozy ianao anao mpanjaitra vita izy azy ty rehefa lehibe. Fa raikitra amin'izay matematika. Ampidirina kie. Ianao amin'io fa mitady voaka ny d'origine. Efa tazomina fotsiny aminaran'i Jesosy, tsy mahazo miteniteny foana. Le tanany efa mangididy be ty amely. Atao amin'ny atoko ty votovoto. Tena mampy. Velesiko kely indray mandeha dia fona avy eo. Tsy mety tafiditra. Eto ambavaka izy. Amen. Fafao azy. Tsofirano izy. Ampaherezo izy. Vita izay zavatra iray, any tompo amin'izay ny ambiny. Amen. Any tompo ny ambiny dia manaiky amin'izay ianao fitondrana izay Jesosy. Zao efa natolotroanao fa zao raha io le rakitra, io ny amoahana an'le rakitra atao anatin'ny vilany tany koa to, alefaso amin'izay tompo. Dia hitantsika eo amin'izay hoe tamin'ny alalan'le vavaka izay nataonao, nisy évolution ve le zaza? Sa vao mainka neny tompo sy neny voatra sy neny tsy fantatro tsony. Eo amin'izay ianao no mahita zao amin'izay tompo za mihitsy izany tianao tezaina. Azonao le fandela izy, fa tsy tonga tsika dia acceptena daholo, fa vesatra ho anao io raha ekenao fotsiny isaka mihetsika. Izay mitranga rehetra, alleluia. Amin'ny voalohany ianao manaotra alleluia. Fa amin'ny farany botsina ihany ny anatinao any tena nandefitra hatramin'izay, fa nareo kosa manararao paty ataoko mahita raharaha nareo aloha. Misy rakitra afa amin'ny vilany tany. Misy vilany tany ty dia misy rakitra ao anaty. Atoloro an' Jesosy rehefa miatrika ady ianao, ataovy izay tokony ho atao, tapitra ny limitinao amin'izay, vita amin'izay. Ahoana izy Paoly amin'ny bokin'ny Koritiana voalohany toko 12, nisy iraka Satana nalefa namelony nofoko. Tonga ave dia niandry. Tonga ave dia nanaiky hoe Jesosy izao ny sitrakao, avoahindray lay rakitra ao anaty vilany tany. Tsia. Intelo ny nangatako an'izany tamin'ny tompo. Jereo tsisy resaka délivrance mihitsy ho ale izy. Tsisy resaka fandroana devoly mihitsy le izy. Paul dia mahalala, tsisy devoly makasika amin'ny fiainako izany. Nefa voalaza mazava, iraka Satana ny nalefa. Fa fantatro Paul matoa reto iraka Satana reto tonga eto. Nisy namela teo, nisy nanokatra lalana teo, nisy namela azy hitsy. Dika zay, tsy délivrance ny ampivoakany reto. Navelan'ny Paul le izy tonga. Lasa izy miresaka amin'Andriamanitra, miresaka amin'i Jesosy eo. Ohatra ny hitako mihitsy ny le resaka. Fa maninona mbola misy ohatr'izao ihany? Mbola tsy ampy anao ihany ve za ty amin'ny prison aty? Mbola tsy ampy anao ihany ve reto voageja manodidiny reto? Mbola tsy ampy anao ihany ve izaho izay efa mitombo fitiavana amin'ny Koritiana? Nefa mbola mampiena fitiavany zareo ahy ihany. Ary ny toetrandra olombelona dia zao izay tsy tia azo ny tiany. Zay ny olombelona zay. Ary ny olombelona izay mpanararoatra azy ny tiany indrindra reny mo dia nareo. I pastera ohatra nareo tsy efa nahita zavatra zany, manakambara daholo izy menakafy. Ohatra amin'ny heriny izy verina eo ihany. Amin'ny heriny izy eo ihany. Tahaka an'izao nisy fotoana nisy an'le hoe le ina moa présidence 2013 iny.
nao zany efa mahamijery tena ny akamaroan'ny spectatera mijery zay voavita fa mbola mafeny coliseum ihany izy aveo satria maniny zay mihitsy le olombelona io ambarany Paoly io arakaraka misy olona ozy izy Paoly mpanararoatra anareo misy olona izay mihinana ny anareo fa zao izy tianareo fa za tsy tianareo nefa za vonina andany solaniny afoy mifanahinareo fa na dia izany na tsy zany ary tsy mampiova ny atao anatiko zany mbola atolotro ho an'ny tompo foana ny tenako mba ho vakina lay fazy manana n'izao rakitra izao anaty vilany tany izahay manana isika fa mila manolotra isika dia avoaka n'Andriamanitra ny toetrany rehetrarehetra avoakany vo raha itsika ave zay afatra izay misy aho tsy tedaviny tsy angatahany zany tsy teninina an'izany Jesosy hoe aoka ny toetra anao mba amboary ny toetrako hitovy amin'ny anao amboary a Jesosy mba ho toa anao efa ao le izy lazao kely le namanao efa ao le izy hoe aza tondrotondrony izy fa avy aloha izy ilondro ny tenany efa ao le izy fa mila avela mila manaiky ny fitondran'Andriamanitra rehefa vita ny limitinao izy toizako kely le Paoly teo dia hifarantsika dia hivavaka intelo ny nangatahako zany tamin'ny tompo fa zao ny nambaran'i Jesosy Korintena 4:12 ahoana moa ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina mifahalemena inaka ny dikan'izany miseho ny herin'Andriamanitra rehefa inona malemy ianao miseho ny herin'Andriamanitra rehefa maninona le vilany tany rehefa vaky le vilany tany fa raha mbola miridiridy be le vilany tany tsy mety vakina tsy manaiky fa manohitra dia miady varotra foana ohatra angiady Jona niady varotra fatratra mihitsy amin'Andriamanitra tany Ninive fa niran'Andriamanitra izy ho an'ny Ninive mba nitoriny ihany aloha le tenin'Andriamanitra nasaina nitoriny bebay ianareo fa raha tsy mibebaka ianareo afaka 70 andro ho levon'ny Jehova amin'ny solo farafy tahaka ny Sodoma sy Gomora ity Ninive ity meny olona aloha tamin'ny voalohany meny olona aveo ohatra ny tonga saina ihany sao dia mba tena izy lazain'ity lasa mivavaka tamin'ny fivadikana nomboka tamin'ny mpanjaka ka hatramin'ny omby anepahatra natao mifady hanina daholo hitan'Andriamanitra izy dia nanenin'Andriamanitra ny amin'ny loza lasa Jona nivoaka ny tanàna alao zany mba hialokaloka eto izy hijery an'ity fiafarany ity Ninive ty teo ampialokalovana teo izy dia lohan'ny Jona mosola mbola sola kokoa noho ny anazy zao nomboka niakatra amin'ny masoandro namay namindra fo kely tamin'ny Jona Andriamanitra dia nasiany tanatanamanga naniry tao arinany tao fa lery Jona zany aika mba Andriamanitra mety mihitsy mba ohatran'izao mba misy fiahinan'ny olony sy mpanompony ihany ndra hialina ihany nasian'Andriamanitra fosotra indray nihinana an'le tanatanamanga memenina amin'izay Jona tsy rarany mihitsy ny zavatra izay ataonao Andriamanitra tena le manohatra tsy rarany mihitsy amboarina ohatran'izao zany inge olombelona io manohatra foana io zay mahatonga an'io makany amin'ny datarabe manohatra zay ny antony io tsy mety le ohatran'izao zay mahatonga an'io mitady sy mitety karazam-piangonana tady osotra matanjatanjaka kokoa anoerana n'ilay ozona ny anatin'ny sainy sy ny any anatin'ny eritreriny any misy an'izao misy esprit de blocage mahatonga amin'ny fiainanao tsy tafavoaka ohatran'izao fa rehefa tena ny Kristy marina ny fiainantsika dia mijanona tahaka ny Paoly intelo ny nangatahako zany tamin'Andriamanitra zao valiteny ampoana ny fahasoavako fa ny heriko tanterana fahalemena rehefa malemy miseho ny herin'Andriamanitra inona le herin'Andriamanitra miseho zany raha lasana bavy le fiainan'ny Kristy le rakitra tsara ao anatintsika le herin'Andriamanitra ihany koa mantsy mbola misy manao interprétation raha vao malemy ianao ho hitanao fa mihoatra lavitra no le nangatahanao iny no ataon'Andriamanitra anao ianao mety nangataka ny takatra ny sainao villa kely anankiray 200 mètres carrés fa meny tompo le 1000 mètres carrés miaraka amin'ny piscine miaraka amin'ny télécommande ianao pitsina fotsiny rehetra tonga le zay ny herin'Andriamanitra zay rehefa miasa fa ny herin'Andriamanitra lay rakitra tsara ao anatintsika dia gaga izao tontolo izao izy hoe fa minny ianareo tsy miara-miazakazaka aminy gaga izao tontolo izao
fa maninona ianao arakaraky ny tombon'ny zavatra sarotra ao anatinao, ao anatin'ny fiainanao, ny tombon'ny fifalianao, ny tombon'ny faharetanao, fo maika mabe fanantenananao. Tiatsika zany amena. Tiatsika zany fa tsika mody tsy mihaino fotsiny. Fa zany ny ambaran'ny Hebreo 10:7-30. Rehefa norobaina ny fananan'izy ireo dia faly izy ireo satria manino manana fananana izay tsara lavitra sady maharitra. Afaizy zany fifaliana zany raha lasaina bavy avy any anatin'ilay vilany tany vaky. Fa rehefa vilany tany tsy vaky na mahazo zavatra tsara ry izy tsy mahafaly azy zany. Na mety ary fiainany tsy mahafaly azy zany. Tsy mahazo fifaliana, tsy mahazo fitsarana, tsy mahazo fiadanana. Mahita menomena foana, mahita hitarainana foana. Dia rehefa mamisy mampatsiahy dia eny marina aloha zany. Sahy kosa aloha marina. Saotra ny tompo tapitra izay. 10 minitra ihany ny ohatr'izay. Verina misaintsaina indray dia ahoana zao le mpanao trano atsy mandreraka mihitsy le gasy tsy azo anteherana mihitsy le olona ohatra zao le zao. Inona ny antony zany? Vilany tany tsy vaky. Vilany tany tsy manaiky vakiny. Fa vilany tany miziriziry be nefa Andriamanitra efa te hamoaka rakitra tsara. Tsy fantatra ianao fa zahako androany mbola nolotra ny tenako indray hoe tia tompo. Amin'ny fotoana lezy kosa aloha tsy fampitahorana, tsy hoe vakiana foana mandavan-taona, fa mba tsy indraindray zany resaka zany. So verina reo dia zany foana dia efa eto dia efa hiferotraina. Mbola tsy vaky akory mbola tsy miainga akory le marteau dia efa hiferotraina dia za hoe andaontsika ary fiangonana fa ty paster ty zany ohatrany tsy sady ny olana raha vo izy miteniteny ohatran'izany misy zavatra fahafa foana indray zao mitranga rehefa latsinainy talatalaroby iny misy zavatra fahafa foana. Tsy isaky mihetsika dia ohatr'izay fa ianao manolo tena ho andany sy olaniny asony hafa zay le toe-panasy toe-potetavin'Andriamanitra. Amen. Daontsika hivavaka sady amin'ity andro anio ity. Tsangantsika dia hanomboka hiresaka amin'ny tompo hoe tompo ity aho ilay vilany tany, ity aho ilay zanakao, ity aho manaiky mba tena ho ampiasainao. Raha niraisinao ny fitiavan'i Kristy lazao ny tompo zay ihany koa tompo mba te hamoaka an'izany rakitra tsara ho ampoko izay nataonao zany tao anatiko. Za ihany koa Jesosy eo mba te hiaina an'izany zavatra zany. Za ihany koa Jesosy eo tsinitsinina ny antom-pahavelomantsika eto raha lasaina bavy raha hitady zay asolantsika fotsintsika mitovy amin'ny olona rehetra ihany zany. Raha maolana ny alehantsika eto, raha ny antom-pisian'Andriamanitra dia mpamany olantsika, mpanamboatra amin'ny fiainantsika, mpanao zay tiantsika sy zay tadiavintsika, dia omentsika ny rakitritsika indray izy rehefa avy eo sy zay vola kelyntsika ihany. Mitovy amin'izao tontolo izao ihany tsika. Fa fotoantsika manaiky kosa ny hoentin'Andriamanitra sy ho tantanany fiainantsika. Dia amin'izay fotoan'izay hisy asan'Andriamanitra lehibe any anaty fonao any. Raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.